Anatanteraka voka-dehibe kosa ny fiangonana Fjkm Ampahidralambo Famonjena ny aladiny Pentecosta izao voka-dehibe voalohany rahan'izy ireo amin'ny mpitandrina vaovao moa izany. Miantso antsika zanaky ny Fjkm Ampahidralambo Famonjena rehetra ho tonga ety amin'ny fiangonana amin'ny alady fahavalon'ny volana Jona anatanteraka ny voka-dehiben'ny fiangonana alady Pentecosta io. Koa atsona isika ho tonga maro amin'izany fotoana izany anatanteraka ny vokatra izay fanaontsika entina miatrika ny adidy eo anatin'ny fiangonana. Isy ny fandraisana fanasan'ny tompo, ny fampiompivavahana dia hiditra amin'ny 7 sasany maraina ary ny fiara-iombonana dia ainga eo amin'ny transport vatsy amin'ny 7 sasany maraina. Ny fisoratana anarana dia amin'ny snaky ny enina melohan'ny 5 volana Jona. Koa antsika taranaky ny Fjkm Ampahidralambo Famonjena rehetra dia manentana antsika ho tonga maro amin'ny alady fahavalon'ny volana Jona anatanteraka izany vokatra izany.